Tontolon'ny industria kosa indray dia tsy maintsy sy arenina ny orinasa sirama ho zamanjary nosy be ahafahana mampitombo ny vokatra. Hoy ny tale generalin'ny orinasa ho sarotiny ihany koa izy ireo amin'izay mivarotra ny taniny sirama. Gaëtan Andriatsina. Misy efatra amzato ny mpiasa eo anivon'ny orinasa sirama zamanjary nosy be amin'izao fotoana. Raha toa ka 3 arivo mahery zany ny taona 4 arivo. Efa tsy nandeha ny orinasa ary tsy nahatratra ny vokatra tadiavina. Raha teo amin'ny 5 arivo sy 1 alina taona ny vokatra azon'ny orinasa, nidina tany amin'ny 1 arivo taona izany ny taona 5 sy 2 arivo. Nanomboka ny taona 27 sy arivo, tsy nijanona ny totongana ny vokatra, ka nefara tamin'ny fampijanonana faobe. Manana tany hatrany amin'ny 4 arivo hektara ny orinasa sirama zamanjary nosy be, fa ny 3 arivo hektara no anaovana fambolena, tsy mivarotra tany, ary tsy mpivarotra tany ny sirama raha ny fanazavana. Isan'ny antoky ny famerenana ny orinasa ny tany, ka ny mpiara-miasa no tokony ho saro-piaro voalohany amin'izany, ary tsy ho piraitsy kombakomba amin'ny olona paka sy mpibodo ankeriny ny tanin'ny sirama. Aoka mba tsy isika ato anatin'ny ray no manampy ireo izay maka-keriny ny tanitsika. Aferiko indray, aoka tsy isika izay ato anatin'ny ray no manampy ireo paka-keriny ny tanitsika. Ary eto dia lazaiko apahy be maso eto fa ny sirama dia tsy mivarotra tany ary tsy mpivarotra tany. Averiko indray mandeha, ny sirama tsy mivarotra tany ary tsy mpivarotra tany. Tsy tokony andretsony zany tsika eto fa misy tany varotana atsy na misy zavatra atao atsy. Afafantatrareo fa miantona daholo ny teo aloha miantona, tsy misy tsony ny vaovao. Ireo ny fantatra nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny talem-pamokara ny sirama zamanjary nosy be teo aloha, izay niasa tao amin'ny sirama nandritra ny 130 taona, ary ny tana io andraikitra io nandritra ny 7 taona, izay lasa ny sotro ronono, sy ny talem-pamokara ny sirama vaovao, izay efa mpiasa tao amin'ny orinasa sirama ihany koa.